Tanora miisa 7 mianadahy no anatanteraka fifaninanana ara-panatanjahantena dia ny lalaon'ny nosy aty amin'ny ranomasombe indiana ny Jeux des îles de l'océan Indien izay atao ao Nosy Maurice ny 7 ka hatramin'ny 9 Jolay 2022 ho avy izao. Ny taranja judo moa no andraisan'izy ireo anjara amin'izany fifaninanana izany. Manoloana izany dia nanolotra teti-bola mitetina 5 tapitrisa ariary izay entina hanohanana azy ireo mandritra izany fifaninanana izany ny ministera fambolena sy fiompiana ary ny jo izay notarihan'ny ministra Ranalvelo Lucien ny 15 Jolay 2022 tao amin'ny Akademia Nationale Fanatanjahantena Tetsapefoloha. Isany koa zany regroupement izay fanataonareo fantaterahanareo ary misy zao dia izay atrehanareo ny lalao izay ataon'ny nareo any amin'ny Jeux des îles. Petraka manontolo amin'ny fédération ny fitantanana azy fa dia atolotra am-pitiavana kosa zany amin'ny anaran'ny ministera amin'ny anaran'ny gouvernement manontolo fanampiana avy aty aminay ho an'izay ataoko hoe lafy ny telo nanomananareo amin'ny Jeux des îles zay 25 millions d'ariary zany no atolotra anareo amin'izay le lafy anankitelo zay. Ny rarisoa azy ireo ho tafita amin'ny ambony indrindra moa izy ka hitondra avo ny faneva-pirenena satria zava-dehibe ny famolavolana ny tanora amin'ny alalan'ny fanatanjahantena mba ho am-po-pirenena araky ny voasokotra ao amin'ny velorano fahatelo 12. Dia mino sy mananteny izahay fa hitondra avo ny fanevan'ny firenentsika ianareo, hitondra avo ny voninahitry Madagasikara ianareo ary androbaka ny medaly volamena farany betsaka indrindra. Ny tsara dia 4 ohatranareo ihany koa médaille d'or entinareo avany mba voninahitry Madagasikara. Raha tanteraka soamatsara zay dia mbola ho hitantsika eo ny fandraisana anareo amin'ny fomba manetsika. Nampanantena moa izy 7 mianadahy fanao izay faraheri mba ho vonina pirenena malagasy ary anandratravy ny taranja judo ihany koa. Nampanantena zahay fa tondra médaille volamena iaby hanao maximum ary tena hanao marina zay.